fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Ny sasany nefa rehetra voakarakara sy ampitaina fatratreriny marary. Za kosa tsy ray, tsy reny, tsy vady, tsy zanaka. Noho ninona nefa, noho ny titrako ihany. Noho ny fanaovako tsinitsinina mivady aman-janako dia mifaizin'Andriamanitra. Aleon'Andriamanitra ny esorina tamiko izy ireo. Ianja saloy malalako. Raha mba ny saina kely fotsiny akananao izay hanafana ny tokantranontsika, tsy ho tranenina takizao. Mba mahita ny fangiry firiko fe izy amin'izao orizao. Sary. Nefa mona mahita za hanova ny fijaliako fe zany. Mahafako fo zany. Aloha tsy alefa lavitra aloha ny saina. Efa zao aloha misy. Rehefa mivoaka ny toeram-pitsaboanao miezaka manarina ny fiainana. Kanefa ty fiainako efa otohoto ny diakapoko ny lasa ve dia mbola hiarina ihany. Fanontaniana tsisy valiny izany. Ary na isy aza dia tsy mba hoeny ankahery fa ho tsy andatsa. Mba hanoherako ny tsy firarahiko ny fitiavana isianja fo ny fahavelany dia tsy ty olona fitsony amandra-pikipiny reto masoko roa reto. Andriamanitra, tena mifona. Esory amiko izao kapoaka mangeriko izao fa tsy amerina tsony aho. Tena tsy amerina tsony. So ihany fomba tsara fa na amiko ny olona atao amin'ity hopitaly ty la. Na dokotera-pitsabo-ana reto vavy kely mpamangivangy matetika sy mpanatra sakafo iny dia tena tsapako hoe manana vovolamena mihitsy. Rojo moa ilay anarany teo. Izay mihitsy. Rojo kely. Ndrisy ireo olona tsara fanahy. Raha fantatrareo mantsy ny didrako fahiny sy ny fanalikako olona. Ataoko fanahy mahita fotsiny aza mety harikoriko anareo. Tazako miditra amin'ny vavahadiny rojo. Ka ty amiko sa mangolo lava. Mba ho afaka andro kely indray aloha iresadresaka aminy raha mangy ahy izy. Maly ariva izy dia tena nalaina hody mihitsy variana ny tafatava tamiko. Mba tsy bedany ray aman-dreniny kosa izy mandany andro eto amiketoko. Tsy haitoko marina. Mandro soa rojo fa tsy mihidy io ah. Nanahoana ianao izay madame Miranda? Natory tsara ve? Eny akirojo ah. Sady natory tsara ny tsy dia nihetsika intsony ilay ambavafoko. Rehefa mihetsika iny aneky ilay izy ka mila nafitra mihitsy. Tsara aloha rehefa mihe tsara ny fahasalamanao e.
Sady efa elaela ihany koa ne izay nidirana hôpitaly izay e. Tsy efa ho tapa-bolana izay e. Oay, reto misy akondro kely nentiko. Ataonao goûter aloha. Amin'ny atoandro mihinam-bary ianao fa reto ataonao goûter izao aloha dia mahatsara anao raha teo io fa mahazo teo homana. Tiako mihitsy aki io misaotra kia. Dia misahirana aniko mihitsy kindry marina moa. Fa hono e. Ahoana izay? Indringa alaka andeha. Anka, efa fantatriny anatrano fa hoe tolakandro vao hody. Fa ahoana? Mba miresadresaka eto e. Tsy afaka andro mihitsy ane aki ato fa tsy misy namana mba hiresadresahany e. Rano marina dia eto hatramin'ny tatao vovonana ka. Sady mangina be koa ny atrano dia aleoko eto aminao etiko. Zarery koa ny eno ao e. Izany? Ie. Misaotra kia. Tena namako ndry. Fangato koa aloha ianao tsy misy mpamangana mpiandro marary. Efa tamin'ilay izany resaka taminao voalohany iny ny saika an-tanana izany fa neritreritra hoe sao dia nivoaka ny vidy fanafody dia tsy... tapahako aloha ny tenindry. Tsy... tomany ianao? Fa maninona? Tsy manakavana ety kia. Ary mampisokatra indray ny areti-poko ny valan'izany fanontaniana izany. Raha sitraky indry dia aza manontany amin'izany mihitsy aloha amin'izao. Oay, tena azafady. Tsy napoiziko hoe mampalahelo anao ilay fanontaniako. Madame Miranda, efa namanao ny ahy e. Raha misy ny zavatra mampalahelo mameno fonao, tsy alova ve zaraina amiko? Sady ny areti-po koa ane miankina amin'ny tompony ihany mahasitrana anaty azy. Everoto ny zandrikelinao ka afaka mandray anjara na dia kely aza amin'ny fitondranany azy fijalian-jokony. Miangavy mahasoanao izany. Sady anamafy ny finamanantsika ihany koa. Indrindra moa hoe tsy manakavana aty tokoa ianao. Misalasala rojo mbola tanora fa namantsy ianao. Mety ampisitaka anao tsy ho namako tsony ny fahafantaranao ny tantarako. Raha izany anefa no hitranga dia vao maika ho avy roeny noho izao efa hiainako ankehitriny izao ny fahoriako. Satria dia ho irery tanteraka. Etsy an-dany. Madame Miranda, azafady loha e. Matokia fa mba misy antony koa ny matoa mangataka ny mba hizaranao ny fiainanao e. Nanandreny tanora kely toanao raha ara-tantara. Saingy efa lasa moa izy ka izay tsy vitako taminy mba vitaiko aminao. Areti-po mantsono ozy dada na faty azy izay. Saingy izaho moa mbola kely ka tsy mba afaka nanamaivana akory ny vesatry ny fonina dia hoe 2 minitra aza. Meteza Madame Miranda. Meteza izaramiko fa sady anamaivana kokoa anao izany ny ampifanantona ny fotsika kokoa. Ahoana re izany? Iany ary resindry lahatra kanefa mba tsy siny elanelana dia azantsona hoe madame izany fa tsy hoe zoky. Za kosa hiantso andreo hoe zandry. Mety amiko izany kia. Sady za androany manam-potoana malalaka tsara ianona ny zoky. Tantarao ary? Eny ary ienoy ary fa ho tantaraiko amindry amin'ny Atsipria ny lasako. 2 taona lasa izay ki 2 taona namaritra an'izao kapoaka mangidy-goako ankehitriny izao. 2 taona lasa efa nahatsonjovako masoandro miposaky no aviko. Saingy nosarona ny raha ho mainty ny toetrako ratsy. Ka nysarahany diako sy ireo malalako. Angamba no nisazin-janahary. 2 taona lasa izay. 2 taona ny eloelon'ny tandindon'ilay malalako nandaho ahy tao anatin'ny fotoana fohy. Saingy tsy ho hitaka tao anaty fiainana tsony izy. Ny teniny sisa ny tsaroko mitoetra an-datsa toy izao ny fisotro ny tantara. Miranda, vita ve ny sakafo fa tena tara e. Efa mifidy sasany anie izao e. Efa mikarakara lesy za koa natory maraina fa mangatsika ny androko. Sady milamina dia misesy inona koa ary ty maimaika ty. Dia tsy mba halala sy atsapa kosa ve ny any am-piasana e? Si, ny any am-piasana ve moa halala hoe natory maraina ianao e. Mba sy fisainana ihany fa sarobidy anie ny asa e.
na raha tsy te hikarakara ianao dia alofa misakafo any an-tsena mialohan'ny andehanako miasa nefa mitsaro fa mitombo indray mifandaniana amin'izany tsy indray mandeha tsy indroa eny ianao manao toy izao foana dia zavatra ohatr'izany ve nisy ny fifandirana lavato sao dia mba soroana ihany mba misy isaina kely fotsiny aza memenina eo rery anja fa mandehana rehefa tsy mahandry tatana mandreraka na miaino anao aza Miranda efa olona manana tokantrano eny ianao fa tsy hoe zazakely akory ka manao fisainana zaza maroroko ohatr'izany foana tena marina mba nanana nikalasoana nampy atsika isika nefa moa reny nanaovanao azy ary ndroahana mihitsy moa na dia tsy nanao elika tokony avoaroaka azy ary izy tsy vitanao akory nefa ny asany kanefa fon'izy teo nilazainao malemilemy kamovelona sy ny sisa avereny ndraiky alasoa rehefa zany no mampalahelo anao tsy sarotra ane zany averina mba olikaina sy ambaniana sa tsy mba olona fiheveranao n'iny zaza iny sa hoe kamboty dia atao ohatr'ireny ampy izay fa leo mandehana amin'izao rehefa tsy afaka miandry fa vao anokom-bary mihitsy io zao eo manita dresaka eo mankaleo eny ariko fa dia dinio ihany na izany azy tsy misy asa be manao ahoana nge atao trano ataoko fa rariny sitsiny kosa raha mba miteny anao hoe mba ataovy ara-potoana ny sakafo ary aloha miverina matory fa rehefa noana izay mianaka makany amin'ny hotely ka mikoa zany ka so fa mbola tsy voarehatra le afo teo saloiko ty mbola resitory tanteraka isan'andro nefa vao miomana hiasa ny datany dia efa mifoy izy eny satroko koa io matory eo aloha fa tsy misy anaovako Facebook Dato amin'ny herinandro ange hono ilay fifaninanana any ampianaranay ay dia nitosiako anefa mbola tsy nalefaniny any foana hatramin'izao efa ndraisako raha mise mahery fa aza matahotra indri ka vao maly azy izy niteny hoe aterina amin'izay hony ka ny taratasy fanamarinana naterahandriany mbola voalainy mbola tsy manam-potoana amin'izany koa fa mbola biasa be zao rehefa azo izay dia feno ny dosy andry fa manina nefa raha hoe atao alaina eny sange menatra be amin'ny namako mihitsy satria atsona foana ny anarako aloha fa merina iantso andramisenareo rehefa ve hoe sady efa niteneniko ihany koa niny fa sahirana be foana nisy so ny ary matory ato foanako dia rehefa avy matory izy dia lasa metsena dia ela be indray izy vao verina dia rehefa le tonga avy mianatra reny aza dia matetika neny tsy ato nefa ny trano idiny dia miandro ela be tao tokotany eo foana taiza koa zao nisy an'izany teo izy ndry mandainga tsy mandainga izany ako modia aloha nge dada dia hita ny dada fa marina izany tandre mitenen'ny dada aminy anefa izany fa betibe eo ao fa tsy miteniteny dia mandana amin'izay ndry mianatra lesona ka ndana tena tratrariva koa ty marina lava loatra koa mbola fivoriana miaraka tamin'ny tali teo iny nefa atao ahoany izay moa le asako tsy maintsy manaja ny lehibe ny tena ohatray ary toa tsy mety akory ny vavahady sady tsy mirehitra ny jiro na dia eto tokotanina ny ao an-trano tsy misy olona zany ato raha azoko tsara dia ho aiza amin'ity andro alina ity nefa izy mianaka ka ohatra ny hafahafa sa zao le ny tantarainy saloy aloha raha nga miditra aloha dia hita eo oay saloha rery ny ato sady efa matory dia lasaizy izany miranday aleo hoe jerena ny an-dakozia so mipetraka ao izy tena tsy ahy tokoa ka sady tsy misy sakafo masaka ny ato ny afo aza moa ty ohatra ny tsy mirehatra akory
Zany hoe efa ny atoandro zany izy niala tato. Dia tena sanina mila reran'ity zazy ty ato. Efa fanaovana tsinitsinina ny tokantrano kosa aloha zao taon'izao e. Nefa moa inona no ataoko? Tena raha natezerako naparina dia efa tsy nijanona tato amin'ity trano ity intsony aho. Efa ho lava matsy le isiko. Nefa aleo tandrovana ihany ny asan'ny mariazy e. Niniko hitolana inkihatra dia tianao sy hanatsanao mandritry ny andro rehetra ianako. Izay tokoa moa le izy. Sarotra ihany a. Aleo aloha miezaka mandefitra e. Tsindriana kely koa ny ambopory anja. Ho hita eo ihany ny tohiny. Allo? Dia ahoana lesy raha toky? Fa ahoana miantso harivariva fa misy inona ity e? Efa ao an-trano nga lahy isa mbola ny ampiasana. Voaingana ny tonga tato an-trano ka. Fa ahoana ity? Ka hitako tatily ty ny ankizy lahy teo a. Dia niveriko fa hoe miaraka lisany. Nefa lahy to tsy hitako. Dia izany ny antony antsoko lahy e. Fa efa lasa nody any izy a. Mety efa tonga any izy izay. Fa inona ity no nataony tany a? Ka ny spektakla tato ambadika anay dia namonjy an'izay ngamba izy e. Eny e, namonjy an'izay mihitsy satria voandrava le fety dia izay no natazanako azy. Zany ve lesy. Dia hitany lahy niaraka tamin'ny bandina izy? Anka, nandeha irery ary ny fahitako azy teo a. Fa niady nga nareo sa? Tsy niady izay ka. Aleo resy rehefa miona dia miresaka misimitsy fa tsy vitany telefônina zany a. Ok ary, tafandrimandry lisany. Misaotra lesy nampitan'izay a. Tsara mandro koa lahy. Aleo mihinana izay ambin-tsakafo ato an-dakozia ato dia matory fa tsy hamasakanina intsony izao e. Saloy a. Saloy. Mifoaza aloha sakafo ndre e. Avy eo ndre miverina matory. Aingana aviany zanakidada misakafo. Eo moa e. Dadako. Ny olona mbola te atory ka. Za tsy sakafo izany. Ohatray. Ohatra ny mafana hoditra ny ity zazy ity mariny. Tena tsy salamy ity. Nizay ngamba le matitrako fa aleo voaina. Dikotra asiana resaka mihitsy aloha ny alina fa hita eo indray izay fanazavany raha pitso maraina e. Sofa tsy miasa koa raha pitso. Jans. Ohatray. Ay ve raha toky e. Fa ho aiza lazana? Zary voasaika anontany alahy hoe lahy no aiza atao maika beko. Andeha vidy fanafodin-janako lesy fa ohatran'ny salamy izy ao a. Efa andro vitsivitsy zao izy mikametsika sy matoritory lava ao an-trano ao. Zany velo ty. Raha imirandala sy nantenaina amin'izany dia angamba ho faty eo le zaza. Fa tena marary ve zany saloy e. Tena mampalahelo koa lesy zany ka. Tena zany lesy. Jereo akaiky lesy fa tena mijaly le zazakely a. Fa hono aly ty? Fa angalo mbola tsy milamina ihany ny tokantrano lisany ao e. Mahereza lesy bainina. Miova tsikelikely eo lesy izy a. Za eto foana ifanohana amin'lahy. So tokoa lesy fa teo lahy ka kevitra siza rako manahirana raha toky e. Tena sahira-tsaina matetika lesy ah. Tsy hoe roviny izy vao iove. Na zany na tsy zany aloha dia efa mitady ny fomba rehetra mba hahatonga saina azy ahy. Toa mbola mihevitra ny tena no mpitovo mantsy lesy izy inika. Tena tovy lesy izay mety bainina. Fa za lesy lohatra mahita hevitra talatala izay raha mety amin'lahy. Hoe ahoana ly ty? Tsapako mantsy fa toa tsy mifampatokontsony nareo. Nefa tapitra ty lalana iraisantsika amin'ny trano mako. Za hivily eto. Ilahy zany mbola ho any amin'ny farmasia izy lahy teo. Fa manina lesy raha mba miaraka kely aloha. Sa maika be lahy? Misy fotoana vonjena? Tsy hoe misy fotoana vonjena ka. Fa so miadam-pandeha be mantsika raha vao miaraka aniko. Ilahy nefa maika hiverina. Andao lesy fa ny farmasia ne tsy mivomaraina be zao fa za fotsiny mandeha aloha e. Sady ohatry ny mahaliana koa le kozany lahy teo ka. Izay vahaolana avy any amin'ny namana mantsisa zao ny azoko antanena am-piovaziny lesy e. Izay rehetra takatry ny saika efa nandramako fa tsy nisy fivoarana mihitsy. Ndao ary.
satroka koa mba mitafatafa milafa zao vao mba manam-potoanaka enjana mantsy le sady mianatra miasa ngely ty e manenjika bitro roa marina raha pitso zao dia ho any amin'ny mifaritry meritsy atosika iny fanasainana fanafety any ny ekipanay ay nefa amin'ny herinandro izy alahy dia fanadinanako milay ny lisany ka sady mahazo vola lesy ny mahazo ambiance ny talenta moa mitombeny ihany ny fianarana vita etsakilany ary ahoana amin'izay aloha le mba vahaolana hitanateo zay lasa lavitra tokoa le resaka lesy ka zao le tsy mifahitako ny olanareo roa tia lahy Miranda fa mifahamatorana fotsiny lesy ny tsy ampy ao aminy fa ahoana nefa mahatonga lahy miteny an'izany ka tsy afenina ny lahy mantsy fa za lesy ohatra misalasala hoe sao dia mba tsy tia akory ary ny sipy iny ka mifahitako amin'ny fifandraisanareo mihitsy lesy ny mahatonga na ilaza an'izany tsy karitro fa rehefa miresaka na manany an'olo-kafy alahy indrindra fa hoe vehivavy dia hafa be ny fijeriny sy ny fihetsiny ary hitako hoe tsy hainy manafina an'le izy tsy ampy andrefesana azy lesy zany raha toky aiza raha reny zava-mitrango reny mantsy dia azo heverina fifananitsakitsaka ange Miranda lasa lavitra be ny sain'lahy lesy ribainina fa ahoana ka lasa mitatra be io olana io raha zany nitondralilahana azy raha ny hevitro aloha dia tsy mbola tonga amin'izany le izy Miranda mihitsy nirony karazan'olona tsy fay raha tsy midona amin'ny poto rony ka tsy tiako lesy hoe izy fahavoazany vao iova izy olo tiako ane iny ary tiako foana izay aloha tsy tiako koa nefa hoe tsy miova mihitsy izy satria ho fifandirana lava amin'ny fiainanay eno azoko ange izany azoko tsara le toerana misy alahy fa ny tsy mety dia ny hoe alaim-panako hoe lahy ampirafy avy satria mihevitra hoe mampirafy izy anefa tsy manao an'izany akory eny tena inoko maromarina fa tsy manao an'izany lesy izy engany lesy aleo fa ezaka merina fitokisalahy azy amin'izay mantsy ho tsapa alahy fa ny amafisany lo vokatry ny famolavolan'ny fiarahamonina tany aloha azy fotsiny mahazo azy amin'izao dia fomba ahoana ary nandresen'ny lalahatra fa mbola tsy nanitsakitsaka Miranda tamin'ireny fandehanana ny voaka lava ny trano ireny zany lesy ka any ampiasana ny andro tokony fotoanako kanefa mbola mahatsikaritra an'ireny zavatra ataon'ireny ihany zany hoe teny efa mimetsaka zany izy nanao an'ireny izao lesy mba ataoko surprise ho an'ny lahy le izy ny tiako hipetraka tsara andoha lahy fotsiny dia ny hoe tena namako sy efa niraisiko toy ny zokiko lahy ka aza mieritreritra fa tsy hamadika lahy mandrakizay zany alesy ndray ary lesiko miandry an'le surprise aho zany tonga koa sika ty sady efa mivony farmacie rehefa avy eo toizana ny resaka ok ary lesy ohatray ory Miranda to matorandro toandro be fa ahoany marary nga ianao sigariny tena salama toritory fa tsy misy atao saloraha teo endry be na dia mifandaminana trano zany dia efa asy jereo ty fikorontanana ato trano ty raha saloha indray zaza marary io fa tsy endry be araky ny fiveranao azy tsy mba nijerijerenao ve ny fivoaran'ny fahasalamana io zazy io raso hoe io ary le fanahiako hitanao io tsy mba nanaovanao rano mafana izy dia jereo fa naka rano mangatsika tao atsiny be tao sady mbola tsy ny sakafo koa izy zany jereo fa miakatra be koa ngeny hafanany fa ahoany ka zao ary aho vao taidrako inona ny sakafo masaka io mandehana aloha ianao mividy charbon fa tsy misy oka tena taoko ihany kosa ny tsy ho tezitra aminao fa tsy rariny tsony zao tena marina sa hoe sary-bakolo vorodamba ny fiheveranao n'io zazy io Miranda mandringa ny tokantranontsika satria tsy maka ny toerana maharen'ny mpianakaviana ianao mba asio fisainana ihany sao anenenany indray le menina sy kafaranao sanandro zao dia ka tsy mety ny ataonao ka raha mba misaina kely ianao tsy hanao toy izao ary hono nandalo teo ihany ve raha mise mahery tamin'ny maraina nandalo teo fa vao niditra ny vavahady dia nataoko rokalika fa iny ve tsy sambola ohatran'le indray andro iny indray za raha teo koa moa tsy te hampisambotra n'izaniza tsony fa manjary vao mampisambotra ny indray dia avy daholo zao body sy atala rehetra zao ndray afa-baraka amin'iny lehilahy lehibe iny marina sady tsy sambola araka ny fiheveranao azy ne izy iny no tsy body sy adala ihany koa olona manana amin'ny maha izy azy iny ary mpikarakara amin'ny fifanananao an-tsekolindry saloha iny
ary aka ny dosie ny saloha efa tara loatra no natongavany teo. Ianao moa tsy mandray antso anazavana an'izany ka zao ny vokany. Raha ny fakany vola tato indray ny tiana ho hazava dia vola anjarantsika any amin'ny sekoly ny saloha ireny fa tsy ny samborina akory. Tena mandreraka ianao ity ka. Afa-baraka sika, tena afa-baraka e. Vena halala. Mba aloza koa zany marina. Dia tsy taitra akory ianao. Satria efa ranondraraka moa le izy zaniko. Tena ndeha alatsiny any azy ao fa dia mba dinio any izay zavatra atao amin'ny manaraka e. Mandreraka tsy. Eny tompoko. Dia hoana lesa? Tonga avy lahy aty an-trano raha afaka ity e. Fa misy lahy maika nga? Efa ato le surprise lahy. Ay, afaka adinray any lesy tonga any fa mbola misy zavatra liako kely vetivety e. Tsy maninona e, miandry alahy ato a. Iza koa zao zany? Anja. Mba inona ary ty surprise tsony toky amaika e. Ohatrany tsy fanao n'le ry mantsy no miantso tampoka toy izao raha tsy hoe zava-dehibe tokoko. Fantatro tsara raha toky e. Ode, ao ve raha toky a? Ary nalaky tonga lesy lahy zany a. Tsy vao 30 minitra ve zay ny tsoko alahy teo izay? Mandrosoa lesy a. Aleo any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny tsika lahy miresaka. Mandrosoa dia mipetrapetra e. Ka maika rehan'le vaovao lazainy lahy nge. Fa nga ela rery ny ato, Ka zay ny tsoko alahy ka ty nge. Ay. Lasa namonjy mariazy any ambanivohitry dada sy neny dia za rery miandro tanàna ato. Afaka miresaka elaela tsara zany tsika se lahy. Ay, fa misy inona tokoa lesy e. Efa ato hoa le surprise nampanantenaiko alahy. Ka ela be miandry lesiko. Sarotra be mantsy raha any amin'ny lisany izy no omena lahy izay. Ay, dia inona loatra ary izy zany e. Mba aseho iaingana lesy fa aza mampitaintaina. Ka tsy hoe omena ho raisin'ny tanalahy nge le izy e. Fa hoana e? Maka fotsiny lahy toerana tsara dia no ty horonan-peo ty fa resaka amin'ny fanaovana isimiran-dah izy ty. Ay lesy, tena surprise marina raha izaniko. Alefa soary loha enony e. Fa inona marina no antony nanasany lahy hisakafo aty amin'ny trano fisakafoanana lafo vidy toy itony ry toky? Fa tsy tianao nga? Tsy hoe tsy tiako fa diso fanantenana kely fotsiny efa no heveriko spektakla le alehantsika se lahy. Ka any kosa nge mitabataba be dia tsy misy resahantsika e. Sady tsy tiako isahemy mantsy ny resantsika any tsy dia tiako isahitako ny feonantsika e. Fa hafa anie zany e. Fa nga resaka ratsy no ataonao no. Aiza kosa e, resaka tsara zany ka. Fa mialohan'le resaka aloha dia mahazo manontany anao ve sa? Aza matahotra fa resantsika manokana ihany le izy e. Antanioko, vonina mihitsy amaly raha azoko valiana. Hono ary Miranda. Fa makaiza foana ho andry rehefa le mivoaka ireny e. Misy fotoana mba te hiaraka amindriny fa tsy hita hoe aiza ny alehandry. Sa hoe misy namana manokana dia mody miafina ana mihitsy. Fa ataonao inona koa izay alehako e. Sady iza koa mba namako eo. Ny tena marina dia mamonjy spektakla na koa hoe kabaret rehefa misy fetifety e. Misy fotoana ihany koa mandeha mitsangatsangana any amin'ireny toerana manan-tantara ireny. Fa iny indray tsy dia matetika satria miankina amin'ny namana miaraka amiko ihany. Hitanao zany fa misy namana ihany ianao miaraka aminao. Dia iza ho le namanao? Fa reny ankizy vavy mifanila trano aminay ireny lesy a. Oviana koa ela mba mahita mana namana fa tsy reny. Zany ve ty? Iny indray aloha tsy tao an-tsaiko e. Ary reko hoe misy bandy miaraka aminao zany foana hono rehefa mivoaka ianao toa hoe sy mpanao mihitsy zany. Tsy mbola nisy an'izany aloha hatreto hoe olona hafa angamby izany. Sady ny any hianja ihany na dia be menimeny amiko azy izy e. Ary maninona mora antsika miaraka e. Za tokoa ne ka tia andriry Miranda e. Sady za tsy be menimeny izany mihitsy. Ka hoana? Manaiky ve ndry? Ndray kosa ry toky. Ela ary ve mpinamana be amin'ny anja dia sady ny anahy izy ihany aloha ny tiako ka. Dia mahazo manantena zany manantena tsy misy eo ela. Ny anahy hoa hianja ihany. Ndray ariko. Sady ndao hiala amin'izay ary fifalaniko koa tia ny sakafo e. Tena mba tsy napoziko koa aloha ny fikan'ilay iny ry toky a.
Ka mba tiako tena toky azy lesy lahy. Mora mantsy ny famahana ny olana hafa rehefa mipetraka ilay fifampitokisany. Tena misaotra lesy raha toko fa tena zava-dehibe amiko aloha iny surprise nataon'lahy iny. Tsy misy tokony isaoralahy lesy zany a. Ivery fotsiny hoe izay marary alahy marary aho koa. Ka zany mba hitetiavako-hevitra andaminana ny tokantranonareo lesy a. Misaotra lesy a. Fa zao dingana voalohany iny a. Fa tsy haiko na hanao ahoana ny hevitra lahy amin'ity kozy manaraka ity. Sady tena mila fasahiana le izy a. Dia inona indray ity zany a? Ny alesy rehefa mampilamina ny olana dia mety amiko foana. Sady matoky an'lahy foana koa ahy. Akazo indray ary le izy. Ola tranga tsy dia fahita firy io mahazo ny ankizy lahy tsy tamana an-trano. Ka misy olona izay any a, mpamaha olana toy ireny. Ka raha mazoto nareo dia etiko any. Ahoana? Za vely ty. Ahoana re zany? Raha ho aloha tsy mampaninona fa i Mirandany mety tsy anaiky an'izany lesiko. Misy toetra ny ely ty izy iny. Indrindra fa hoe voatotoina ny fomba fanaony. Marina noho ialahy. Mety hoe tsy anaiky izy. Ka maninona moa ity raha mody atao hoe hanao vakansa? Maka congé lahy ato dia miaraka antsika. Sady ny fiarana engely ity efa namboarina ilay simba teo iny. Dia efa azo entiny izy amin'izao. Raha ny amin'izay indray aloha dia tsy maninona ka. Sady raha vao hoe vakansa na lanonana iny dia resy lahatra avy hatrany foana Miranday. Ka zao ary alaminy tsara ny fandaharam-potoananareo dia ampitao aty amiko a. Za mantsy afaka foana aloha atao anatin'ny tapa-bolana zao. Manomana kolamela fa ilaina any a. Izao dia izao ihany le sady hitady a. Fa apetraka amin'lahy nefa rehefa mahita. Mba tsy ampy ahay azy mantsy. Miranda, efa mba sikasenao ihany aloha ny ato an-trano ka tsy aleo ve mba miresadresaka e? Enao aniny resahako e? Ohatray. Oay, efa miresaka amiko ianao e? Andrasa aloha fa mbola variana amin'ity publication atao amin'ny FB ty a. Mahita tenenina mihitsy koa ilay olona atoka. Dia Facebook ve ny ambony noho ny resaka ataoko aminao e? Tsy mba mifantoka amin'ny fiainana ato tokantrano mihitsy ny sain'ity vehivavy tika. Na dia somary ny salasala kely anazy amin'ny hevitra toko dia ohatry ny resy lahatra ihany ankehitriny fa misy zavatra tsy milamina maty koa ty Miranda ty. Jerena izao fihetsiny izao e. Zany izy raha mba manompo maso akory. Nefa dia olona miresaka amin'izao. Sa tsy fivakiana aloha tsotro izao ve? Aleo mody miseho tsy tezitra aloha e. Inona ilay resaka teo moa? Ianao ve mahatsapa ho hoe efa ela ihany sika tsy mba nanao vakansa tany alavidavitra tany? Marina mihitsy lesy zany. Ny azo aho any amoron-dranomasina mihitsy mba tiako. Tokony mba asiana vakansa marina fa efa maka leo ny rivotra Antananarivo sy ny tabatabany ka. Ke ianao anie variana manenjika tabataba sy lanonana ny erako izao rehetra izao e. Maninona raha mba ny ato an-trano ireny no alamina sy karakaraina? Amin'izay mba mahatama. Mitadiava-panampy fa vizana be anao an'izany ka. Tsy ireo amin'izany ara-moko. Izany indray tsy hitady mpanampy izany raha mbola toy ny nanaovanao an-kalasoa ihany no anaovanao azy. Indray anja. Aleo fa aoriana amin'ny vakansa dia alamiko tsara ny tranontsika e. Izany a? Dia ho hitantsika eo indray ary zaniko. Sady adidinao koa ny izany e. Dia homakomano ary ny hitantsika fa hivoaka congé ato a. Dia andehanao vakansa kely amin'ny faritra tsy nananantsika. Itoko moa zany mitondra antsika any e. Marina veletsy zany. Eno a. Aleo aloha apetrako mihitsy ty telefôniny ity. Dia maharitra afrina lesy ny vakansantsika ry anja. Mila manomana maillot de bain ve? Arakaraka ny fandehambola ihany ioko. Tsy hay raha ho tonga any amorontsiraka koa ary tsika na tsy. Raha ny faharetany indray dia aleo tsy mijanona maharitra antsika fa mbola betsaka ny asa tao atao-tranoko. Ode, Yanja, vonona ve? Mandroso lesy a. Mbola miomakomana kely lesy a. Mandrosoa aloha dia mipetrapetra itsy amin'ny seza tokotany rivoka fa miandray Miranda vetivety fa mipasika ao an'efitra ao izy. Kosa, efa mba miova kosa lesy izy zango.
Zay aloha efa mba mandray andraikitra mary mpianakaviana azy sa tsy zany lesy fa mbola tsy hain'la marina lesy Miranda. fa ahoana ity Efa herinandro izy zao no teneniko hoe hanomana ny fitafianay fa zao hitan'la zao tsy nisy asa hafa nataony nefa teo. Zany ve lesy Eno areza aloha saloha kely angatsy andeha tao aorian'ilay tsy fahasalamana azo azy iny de nalefa nakarivotra kely tany amin'ny entoanay any Antsirabe any izy de hoe tamana be any hony sady tsy atao mason'olona ny lesy fa satry ny Mirandaza tsy eo saloha asa nambara oviana vao tsapany hoe zanany narary azy iny ny olona momba aza lesy efa tsy fidiniko. misy fotoana lesy ny zavatra rehetra rianja minoelahana fa ho avy ny fotoana iovany sy afehn'ny fahasambarana ny tokantranonareo engany lesy fa efa mila ankaleo any ty le olana lavy Yanja andao andefa vity reto ka efa miandry anao aty ivelany aty nge zay manao any toky ve lahy efa tonga ato salama ry mamany saloy hitanao ihany fa andeha ala sasatra ve ka tsy ho maika tsy androko izay araina ny andro sa ahoana tena marina ny lahy mitovy hevitra mihitsy sikreto ka za zao de zara raha natory tamin'ny alina fa efa tsindrin-daony ery andeha ka efa makale kosa ngery Mirandala efa azarany mandeha mianatra sy miasa isan'andro de tsara aloha raha mba miova rivotra kely sa ianao tsy mba matsapa an'izany zany tokoa moa andao anainga efa tsy lozanareo mifamielakaiky io ka mandeha ihany ny fotoana karaha ny entana de andao anainga any amin'ny sakosy-tolay iny lesy lakile amin'ny fiara ry anja mba meo aty azafady iny are so ihany lesy fa mba misy an'ity fiaranareo tiako ohatra ny lafo de lafo mantsy manofa fiara entina mandeha toy izao amin'izao sokoa fa tsara fanary toky raha olona hafa mantsy ry zareo angamba tsy afaka nanao vakansa tsika sady amin'izao fotoana izao ane ka vitsy ny olona manam-panahy toy izany ny toe-tsain'ny samy maka ho azy no manjaka kehitriny mba mahataka zavatra ihany ka ty Miranda ty nefa de mahagaga mahatonga azy anao tao foana ohatran'ireny tony tokoa zany le karazan'olona tsy fahira tsy midona mitolana lozany toko mandre fotsiny rangaha tsy enony akory le olona mba mitoraka voninkazo ho azy efa reko re zany tsika ny efa mifampitondra tony zoko zany fa hoana aloha reto ho aiza marina ho asika tery reto nandeha rianja manjy mba nanontaniana tsy nentany laza mihitsy sa hoe mba ataonareo rola surprise ho ale izy ataona isy anja surprise ho anao aloha ty fitsangatsanganany ty fa mba tokony hanomana surprise ho an'izy mianaka koa ianao rehefa tafaferina vansika aza mifosafosana eo lesynareo ataovy mafy raha mandrera misy resaka atao ka tsy taitra elahy rehefa lasa lavitra tsika zany efa tafiditra ty anaty ala sa tsy zany lavidavitra ihaniko ka tinga no mahafinaritra na ny rivotra ty aza de hafa mihitsy hitanareo ry trano anaty hazo ambony avoana kely ry io trano vato kely io eny ny alehantsika faharova ve io sa inona ry reto tohatra ny kely de kely efa betsaka mantsy ny rova sy ny toerana manatantara-mbany tsy diako fa ty izy ty to keliko tena rova kely tokoa io ry Miranda de mba miova mahazatra koa tsika moa ny tena marina na izany azako fajanony kely aloha ny fiara aleo esorina deny ety mavesatra so tsy misy azo anaovana ny zantsony eny amin'ity rova kely nareo rola ty olo ty ry anja fa ngatsy ampahafantarina Miranda mihitsy resy ny antondiantsika aleo ilamina amin'izao sahany io ny lesy ny tokona tsy mety miala ao anaty fiarato raha vao fantany izany aleo entina miaraka amintsika ihany izy fa mody sarotsaroana antsika eny ny tena diantsika ty de ahoana nefa ny atao rehefa eo anatrehany kaky de zay ataony eo lesy fa raha ny hevitra aloha de aleo tsy ho fantany hatramin'ny farany sika fotsiny mezaka manaritsarina ny marina ho de raha azo atao de aleo sika roalahy ihany miditra ao amikaky
sady oka koa izay ny resaka fahintany iny izy tongotsika ty esoriny ity ivelany tamboho avokoa ny kiraro sy ny kapatsika toerana masina mantsy ty raha ny fomba fa mba mpanjaka iza hono no natato e sady trano kelony tsy misy marika afantarana amin'ny mahalam-panandriana azy akory sady tsy mba misy mpitsidika mihitsy afaka ka samy manana ny fomba tany sy mifirafitry ny rovana eny ny any avoatany no mahazatra ny masonao isika nefa koa efa ty lavidavitra n'Antananarivo mety hoe mpanjaka madinika angamba ny nonona teto e zany ve ohatry ny matahotra ka fa hoana sady ato anaty ala matevina be tizo ny miorina sary mangina amin'izay nareo fa efa eto ambaravaranytsika e ody rikaka orikaka ody ohatray fa ikaiky ahoana korotoky anga misy olona mipetraka ato sa gidy ve dia antsoina mihitsy zany ny gidy hitondra antsika tsy mba ohatry ny any Antananarivo hoe le gidy no manatona eny tokoa ary fa misy lahy antitra mipotra matahotra ny reto andao hiverina ka tena mariny matahotra an'io aza miadaladala ary miranda taranaky ny andrina nonona teto io lahy antitra hitanao io andao fa tantanako ianao e tsy misy maninona izany eo mba tsy dia ela kosa aloha le tao amikaka e restory tanteraka koa ty miranda ka sady vizany diny vizany tahotrako hitako tena natahotra ngeresa izy tamin'le hiditra tao amikaka iny marina aloha zany e so ihany fa tsy niara-niditra tao amikaka tsika telomena dafa raha tsy zany ty tratra ty angamba nlainga marivo tototrako moramora lafa reny miranda io ny resantsika eny tokoa fa ahoana sy ahoana moa lesy ny fampiasana an'ireto odinkaka reto mba avy renydray mandeha hoe le fanazavany so afangariko eto izy retoko za koa moa variana jery ny fihetsiketsehana nataon'ny kaiky ihany ka tsy niditra tamin'ny lohaka akory izay resany teo raha filazany kaiky aloha dia izao e io trano itoeranareo io mihitsy misy ody mipetraka ka mahatonga azy tsy ho tamana-trano lava io mety hoe mpilalao-ody ny olona tao tany aloha tany dia ty rano misy vovokazo amin'ny tavoahangy kely fotsifotsy ty tiano afafilahiran'ny trano rehefa tonga avy any zalahy dia toa hoe misy fanahafahafa mamatitra ho miranda e ka mba hanafahana azy amin'izany dia ataola amin'ny rano androny ty finosana kely ty ary farany eo amin'ilay hoe fifandirana lava indray dia ty vakana sy tapakazo ray finosany ty ny avalina ao anaty mosoara fotsy madio dia atao tsara toerana ao anefitra fandrinanareo mivady tsy azo esorinao mihitsy hony io mety ampidoza aminareo mihitsy matsony raha mialo ao io mazava milava aloha izay e mazava le izy ka fa ny mampiasa saina anahy dia hoe inona no lazaina miranda raha hita manao an'izao fombafomba izao ain'ilay ihany mantsy fa efa tsy natao fantany hatramin'ny voalohany io zavatra io dia ataovy amin'ny fotoana tsy hitany lesy zany ve dia sarotra e zay zaniko ataoko avy hatrany io raha vao tonga ny tanàntsika mba tsy ho hafahafa amin'ny miranda dia alohantsika mijanona amin'ny hotely iray androany aloha tsy maintsy ilaza ho tsy afa-po tamin'ilay vakansa mantsy izy raha ody avy hatranytsika tena hevitra mety tokoa lesy izay anylazaiko aleo ary fa ny manjaka andrinitsika no milafika androany tena natory zarytsika izany efa niala lavitra n'le rova ve efa hitra manjaka andrinitsika izao afaka tsasakadiny fanakaiza tokoa le akony atsika indry toky to tsy atao anaty fiaratsony nefa mbola tsy mivonoantsika akory zay ny lary anja tadidiny ihany le akoly ty angamba tokoa adinitsika any amin'le rova kely hafahafa iny ohatry ny efa nentintsika mivoaka amin'ny fiara mantsy izy iny ay tena adino any tokoa le izy aleo fa mividy indray tsika ary miranda
Zokinay maraina izany. Andeha asa lesy e. Tapitra sahady ty le congé. Sady congé nafinaritra be. Mba hadadany koa lesy rehefa fikatsika mitsamina reny. Hita lesiko. Tena nesina tanteraka ngely ty miranday. Ka tsy maintsy nanao an'ireny lesy e. Fa le akokoa ny tena lozako. Efa nana tena mafy mantsika ala fa ataontsika loka tokoa iny. Mbola mimerery foana lesy raha vao miverinao an-tsaiko reny zava-nisy reny. Afahony tokoa lesy e. Mba nanao hoana ny fiainanareo tao aorianan'iny vakansa manokana iny? Tena niova lesy e. Zany tsy mivoaboaka toy ny fanao antsony miranda. Sady voakarakara tsara koa ny tokantranonay e. Tsotra ny teo aloha mihitsy. Na za andeha asa maraina io aza anie lesy ka efa navita sakafo izy. Tsara kosa zany ko. Eno fa arao tsara ny tsy azo atao sy ny azo atao amin'ilay hodiny kaka. Eny lesy. So mantsy adinodino lahy io. Fa ny mahagaga any lesy dia entiny any amin'ny trano fandriana daholo hatramin'ny sakafo e. Fandrahoana sakafo fotsiny sisa no ilany any lakozia fa ao anefitra fandrianay avokoa ny fitetehan'ny sakafo na ny fisakafoanana zany. Za velo ty. Hatramin'ny Paska aza moa dia ao ny ataony. Tsy haiko lesy fa ohatran'ny malaina mivoaka amin'ny efitrano iray io mihitsy ny anao vavy a. Za moa tsy sahy manan-kina azy fa so hiteraka olana vaovao eo indray. Za velo lesy. Tena hafahafa marina indray raha izany a. Mahery io dia ngely tia kaka iny e. Tena aleo koa lesy aloha andeha amin'izao ihany a. Rehefa tsy mifanditra lava sy tsy fotsy varavarantsony izy dia milamina e. Hito ihany ny toyiny. Marina lesy zany a. Tokoa moa androany le lanonana fiaraha-misakafo. Ary saika dimika marina. Sady raha filazany tale dia ohatrany hoe izy vahiny manakaja maromaro mihitsy no avy eo. Tena aleo manao metimety fa mba olona manana ny lanjany any alany eo anatrehan'ny mpiara-miasa e. Sady noblesse koa oblige ho ny fitenenany e. Miranda fa izy ianao teo e. Ahoana izay? Efa vita ny sakafo? Mifoasa dia miomana fa tara eo ianao? Amin'ny valo aho miditra androany ka. Fa misy fiarahan'ny fety izay mantsy ho atao any am-piasana dia ho tonga daholo ny mpiara-miasa. Sady tao hoe isy vahiny avy any ivelany mihitsy no avy eoko. Dia mety harivariva vao mirava. Tsy mandalo any am-pianaran'ny saloha zany ianao zao maraina? Anatitra azy mantsy raha izany? Tsy tonga any satria amin'ny fito sasany aho vao hiala eto an-trano e. Efa tafaverina avy manatitra azy ianao vao miala eto mihitsy a. Fa zao akia mba hanomanao akanjo mihaja ao aloha fa andeha saika vetivety. Dia aza diny manisy mosoara amin'ny paosiko fa somary mamela ny gripa. Mandehana fa homaniko eo e. Rehefa avy misaika dia misakafo avy hatrano fa efa vita ny sakafo. Saloha aza miditra amin'ny fito efa voninako. Ianao mbola mitaraikiraiky eo ambony fandriana eo hatramin'izao. Mandeha ny fotoany e. Efa hiala eto mihitsy aka. Ary tena lanonana be mihitsy ty a. Ny sakafo aloha dia tsara e. Ny fanamafisam-peo koa moa raitra dia raitra. Raha ny mpanakanto notsongaina manokana. Rehefa vahiny avy any ivelany marina ny raisina dia tsara nomana toy izao ny fandraisana azy. Fa rehefa malagasy kosa ilay vahiny dia mazana tsy dia sanasaina loatra. Ary tondrona molitra mihitsy aza moa ny fialonana kely tsy afaka migasy e. Tsy karitra foana izay toe-javatra isaky no misy lanonana fandraisam-bahiny atao am-piasana ato. Toe-tsaina tsy mampandrosa nefa izany e. Zany marina ilay hoe tia misolelaka e. Antony iray mahatonga ny vazahana ambany gasy koa izany satria hita miharihary be ilay fambanian-tsaina. Izay moa ilay fiainanako. Ary anisan'ny mandray anjara ato ny ekipa antotoky a. Tena lery mihitsy tia tazako miakatra ny sainina ty. Mbola tsy hira fa nanatitra fitaovana fotsiny. Mba manatalenta koa aloha ty akamako ty ka
marina moa fa tsy mirandavy itsy atositosiky ny sécurité itsy ohatray fa ninona ty ary tena misisika mahafanatona ty izy zany fa misy inona ary iny fa nijery angatale satria fantany vavadiko tena losy ty marina ny fitafiny amin'izany tena mamenatra inona reno ataoko aloha hitsangana anatiny iny fa ho afa-baraky eto Miranda fa ho aiza ianao inona ny ataonao aty mandehana mody ka tena verisaina mivadiko marina aleo entina voakato ty aloha ianja fa misy inona lesy nahita lahy ohatrany somebisebe dia nidina mihitsiko fa misy inona ho tena tsy haiko lesy izay mahazo Miranda fa nisesika saika hiditra ato amin'ity trano fisakafoanana ty izy io verisaina io izy jereo lany ty fitafiny tena mahamenatra lesy inona ny ataoko rotoky fa nanina tampoka teo nefa ty ankizinareo ty tena tsy haiko lesy zao eto mody izy dia tsona dokotera fa tsy hay izay mahazo azy zaoko za tsy afaka miala ato aloha satria contrat efa vitany anay ny amin'ity fety ty rehefa tapitra ny fety dia miantso alahy dia hito ihany toyany ento ny fiarako fa sahirana amin'ny ola ty lakle tena misotra betsaka lesy raha toky sady mireraka be izy zany fa aloha andeha lesy zay dia ajanona aty amin'lahy ty palitaoko ty fa manielingelina any ty zay ary mandalo any ary efa mirava raha koa ty mahazo atika mila ho zaka Miranda mihitsy tsy mahatosika azy midongy verina any amin'ny lelanonana fotsiny izao izy kanefa ny dia tena nalemy ny fahitana azy ny alatany voalasa 20 metatra angamba dia nanomboka ny kriziny tsy nahatory mihitsy izy raha tsy nitsondrony mafampatoriana na le dokotera aza vaka dia vaka nahitany zava-nisy tena efa ho lefy izao le fampatoriana dia aza hita ka hanondrana eto ty iza koa ary zany sa dokotera ve mandroso fa tsy midy io ay ve raha toko ty ay tonga za dia lako miala aloha mihitsy alesy fefa milamindamy manontany ay ve toka ato ary fa maninona to mifatotra ny tongotro marary ianao fa aza mihetsiketsika mahery aloha tsy marary zany ka mahagaga zany fa ahoana ty ka le izay nody teo inge no nitonga iverina tany amin'le fety izy dia nitsondrony mafanafody fampatoriana no natonga azy natory teo zany ve dia izao nefa mahagaga fa milaza hoe tsy maninona izy sa ny fahatongavany lahy no masitra anazy aiza kosa lesy tsara rehefa salama izy mety mba aretina nandalo fotsiny ihany koa ngamba nahazo azoko asa lesy nefa aloha ohatra ny hafahafa ihany ka zay manko aleo aloha angatadalana raha mety fa nijeriny toe-pahasalamany fotsiny nandalovako tsy nandro mantsy ny saiko nahita azy verisaina tany ampiasana iny ko ay aleo anaovaka aloha ty akanjo laty fa mangatsiaka ny amantsy efa lasan'ny enynody ihany tsy manina lesy zany fa ento aloha dia omendalany lahy raha ody za koa ndia haka ny salohany ampianarana fa i Miranda moa ty to tsy naninona tampoka teoko mba hainga namory saloha fa maika any atsika marary ony eny eo vao tamin'ny maraina ary izy ny salama be koa marary tampoka ahoana ry dady ka narary tampoka mihitsy ony izy sady ny aretina koa nge tsy mampiomana fa tonga tampoka eny ka efa nitondra ny dada gato tany amin'ny lelanonana ary veloha tena nody aloha fa narary ninao dia tsy nahatondra tsy azoko mihitsy zany ka zany ho fa iza zany nolaza tamin'ny dada hoe narary neny aza be resaka fa voay ny vavady dia midiry hoahatray marina ary to misokatra fotsiny aniny vavady nefa dia nidiko tsara mihitsy ty ny alohan'ny voako tato oaio hatramin'le varavarambe aza angery dada misokatra fotsiny tena zany tokoa fa nisinina indray ary tato avy ato ariana-kato indray dia ndao tsika hiditra ndao ary
Tena tsy ato an-trano neninao marina. Fa lasa izy ny endry data. Tsy haiko e, tena tsy haiko. Nefa andraso loha iantso ny toky ahy e. So dia mba manan-kevitra an'izy fa tena tsy hitako ity izay atao. Tena losy ity marina. Allo Ianja, voasaika iantso alina mihitsy aho io izao. Tonga aty aminay ilay sy Miranda. Dia ohatran'ilay nataony tany amin'ny lanonana iny ihany no nataony. Ka izay mihitsy ny eny antsoko an'lahy e. Vao tonga tao an-trano mihitsy izay mianaka izao miresaka amin'lahy izao. Andraso aloha fa ho avy any izay e. Fa hono ary Ianja. Ahoana lesy? So dia mba nesorina atao amin'ny toerana aloha ilay hodiny kiaky e. Toa hafahafa mihitsy mantsy ny fihetsiky Miranda hatramin'ny atoandro izay a. Zaho aloha tsy nanalaka. Nefa andraso tokoa eletsy. Tena tsy ato tokoa ity e. Dia nahakaiza nefa e. Ary mety izay tokoa lesy ny anton'izao zavatra izao a. Ary so dia mba jereo hoe lesy so dia mba lasany amin'ilay akanjo lasany lahany iny. Ohatra ny mampanahy mantsy satria Miranda nanomana an'ilay akanjo mihetsiko tany amin'ilay fety iny. So dia misy mosoara fotsifotsy ao am-paosiny iny. Izany ve lesy? Andraso tokoa elo ity. Ay, tena tia tokoa lesy a. Mazava izao fa tongava malaky alahy. Ok, ndraso fa ho avy izay lesy a. Tena marina tokoa lesy ilay lazainy kiako hoe tsy azo esorina ao an-trano iny ody iny ry Anja. Ka iza moa lesy ny nanam-po fa hoe ho toy ireny ny vokatra ny fandikana amin'ny fadiny. Ny tsy fahalalan'ny fisian'iny tao anaty mosoara na tonga azy nametraka an'iny taoko. Satria nefitra izy fa mosoara fotsiny iny. Kinanjo izao ny vokany. Raha izany angely tiana izy a. Mety vao niala tao an-trano la dia efa nietsika ny arety niarina ny endrika lahy izy. Saingy tsy tratrany satria elana dia fiara ary izy kosa nandeha tongotra. Tena mety azo eritreretina aloha izany. Za mihitsy e. Mampalahelo lesy ilay vatoko ritoky e. Ko raha sanatria lesy kaverina misy ny mangalatra iny tsy ho loza ve ny azo any menakavy. Etsy an-daniny koa atao ahoana ny amaly ny fanontaniana mety hipetraka amiko momba an'iny ao aoriana kely eo. Tsy maintsy isa hita mantsy iny na ho ela na ho ainganako. Ary tsy dia tena natakatra n'izany marina angeny saintsika mitsamina tamin'ireny fotoana nankanesana tany amin'ny kiaky ireny. Ka tsy fanomezantsiny lesy ilay izy ritoky a. Sady ankehitriny koa anefa fantatsika ny lozaterany raha voadika ny fipetratakiny. Zao lesy ritoky a. Mena lahy. Miala tsiny lesy fa ohatran'ny hiova hevitra. Hiova hevitra olona e. Tena tsy tiako fatorany ody io lesy mifahafana menakavy a. Sady ny tena ndrasako dia ny mifahatongavan-tsaina Miranda fa tsy ny fanovana ny sainy amin'ny alalan'ny ody gasy. Ho sambatra kokoa izay raha toa ka tena vokatra ny finiavany ny ovany. Rehefa izany ary ny tany lafa mety dia tsy maninona e. Tena marina aloha ny voalaza lara ny lafi maha-olona ny jerena. Saingy ny tahotra itsika tamin'ireny moa dia hoe tsy misy mangiditra andramana izany e. Ary alanenina mba hanatsarana zavatra koa ilay izy. Kanefa rehefa hampidi-doza aleo andraisana fipetra lesy a. Dia ahoana izany ny ataontsika? Zao lesy e. Aleo lesy aterinany io a. Mijery andro iray arahana any tsika telo a. Ary azo atao tsara ny mampatory azy mialohan'ny atongavana any amin'ny kaky mba tsy ho fantany fisiany io. Sa ahoana ny hevitra lahy? Mety izany fa aleo andamina amin'ny fotoana ko ary ahy e. Ary iny tia malasa saina lahy. Tsy re lahatra amin'ny fahatongavako ve lesy? Ay ve raha toko ty. Tena kivy alesy baina. Fa misinina indray ity e. Tena kivy aho a. Niverina mitoetra ny taloha indray nge lesy Miranda e. Tena tsapako fa amafisan-doha mihitsy lesy ny azy a. Efa maro ngamba izay efa olana natao izay fa efa tonga hatraminy hoe fianteherana amin'ny herin'ny hafa ivelan'Andriamanitra mihitsy tsika. Tena oka lesy izay a. Ampy izay tena ampy. Tena aza mbola mamofo aloha raha soky e. Tena kozy. Mbola tsy vahaolana farany akory nge reny e. Raha reny ny takatry ny saintsika olombelona dia ao Andriamanitra mavita betsaka noho ireny. Matokila azy e. Andeha hivavaka ry Anja.
so mantsy ka mifiainantsika tsy ampivavaka koa no mahatonga n'izao aiziny zaoko. Dia tena mety ho zany tokoa ve Eno a? eny ary lesy hitraka noho ny teny lahy. Miranda, fa ho aizy ty ianao ny tonomakomana? Misy tsingeko taona ny namako izay lesy eny Sonerana eny dia nanasa ho eny izy sady tsy ampy sipa mihitsy hono le fetiko. Fa anga moa miverina ho sipa kely indray madame Miranda ary anga koa tsy hitanao io orana avy io sady ny andro efa ho hariva raha teo. Ka hariva mihitsy ary le fetiko sady aiza koa ary nisy fety amin'ny andro atoandro be nanahary izany raha tsy famadihan-drazanako. Mipetraha aloha ianao ataoko fa fotoana tokony ifampiresahana izao mahakasika an'ity tokantranontsika ity. Ninitsy ny teny mihitsy mantsy herinandro vitsivitsy izay aminao mivoaka lavan'ny trano sy tsy makarakara tokantrano ity. Ka izao raha mbola tianao ny tokantranonao dia atsara manomboka izao ilay manenjika ny reviny selibatera fa olona efa manana tokantrano ni ianao mazava. Za indray anja sy mitory-tenina raha mila an'izany arangama ka ny am-piangonana rehefa tsy tianao kosa le revine dia mipetraha amin'izao fotsiny fa sabe sermonina ka. Na tsy asianao dikana za sy ny teniko dia mba jereo ihany io zaza io zaza mitombo saina io ka izay ataon'ny ray aman-dreny ihany no tsy maintsy ataony sady zaza nateraka ao nge io maninona moa no atakalinao izay fatin-dano anao any? Fa aninona fotsiny mpampianatra azy any an-tsekoly sady amin'io mbola andaniana vola be ihany. Miranda, dia izany ve fisainanao ianao aniny tompona andraikitra voalohany amin'ny zanakao reny miteraka ihany koa ianao sao dia adinonao izany tsy sasatry ny tenanao ihany sao dia any enenany mbola nadinan'Andriamanitra anao ny indray andro any adidinao tsy vity leo be aoko izay fa mahadilo mihitsy ny sofiko eo ianao sy maimenina anao fa aleo Miranda sy ny reviny loha hiala. Fa tsy renao moa izany oram-baratra mivatravatra izany sady tsy mivoaka eo izany koa ianao apetrao iny entanao mialara nga ianao andehanako Miranda, tena natosiny marina dia lasa izy aleo farahako iny. Miranda, miverena ho ahy ianao fa iny izany marina tsy manoloka ny loatra angety hitangorom-bato ambony trano ity aleo tsy manenjika Miranda fa mamonjy ny salinatora ao an-trano ho faty ho zanako marina. Oay, fa tsy ho tangorom-bato ambony trano io ve izany manomboka miotsaka izany tena misy efa feno vato sy rano-tany sady ny tokotany marina tsy ho ela dia ho toditra tanteraka ny trano matsy eo mifady eo an-janako tsy misy azoko atao intsony ilay trano teo akaiky efa sarona tanteraka loza vonjeo re olona vonjeo toy izany akeny tantarako rozo maty tao an-tranoko izy mianaka ary anisan'ireo tsy hitapopoka amin'ny fatiny mandraka ankehitriny. Mino fa manameloka andry satria tsy mba nitondra sambarana ho an'izy mianaka amin'ny fisiko teto an-tany fa oriana tsiroa aman-tany aza no namenoko ny fiainan'izy ireo ka naleon'Andriamanitra nesorina hiala teto amiko izy. Misaotra ry zoko ny saran'izay tsy mba tsapana hoe ny maivana venao taoriana n'indresantsika ora maromaro iny? Tsapako hoe sinda kokoa aloha le vezatra nameno ny foko kanefa dia faly milaza aminao fa ho maivana tanteraka ny fonao androany satria manana andry ho tena namako dia azo antoka fa ho maivana kokoa ny fahoriako fa raha ny hoe ho maivana tanteraka aloha tao nofinofy sarotra mantsy ny anadino ny fiainanay telo mianaka kely no lotoko noho ny tsy fisainana kely akory. Misy marina lehibe tsy fantatrao ka izany no isalasalanao ho fantatrao tsy ho ela nefa izany satria ny tena marina dia ndrahanaka aty aminao mihitsy ilazany marina. Rojo inona ny tindry ho lazaina iza koa naniraka andry
sanatria ve ka polisy? Ka aza matahotra fa tsy olona mandrika anao fa ilazany marina araka ny fanambarako teo. Marina maromaro le izy ka aleo asesika any amin'ny ambany-drindra. Zany hoe izay tsy dia zava-dehibe no ambarako voalohany. Aza be safary rojo laza ho aingana mampitaitaina andry. Zaho ary za le tovavy kely mipetraka tao aminareo fitotoana lasa izay. Kialasona afantaranareo ato amin'izany fa rojo ny tena anarako. Kialasoa ve? Anarana napetaka dadanay mantsy io soa io fa avelony. Ndraisina hiala tao aminareo satria hoe malemilemy tsy mahavita raharaha sady mampitombo ny fandaniana. Natery mivadinao mangingina tany amin'ny Ramsetoky no ny fangorany ary tany foana nipetraka nandritry ny 5 taona. Ndro taona ambony moa mbola ho fantatrao ihany. Tena marina ve zany rojo ndray marina tsy nampoziko. Aza mitana lahelo haky tena ifonako akireny fanambaniko andry ireny tsy nampoziko marina. Tsy mitana lahelo aminao fa aza matahotra efa fotoana fifamelana zao. Fa zao misy olona tsiko telefona vetivety dia aorian'izay ho fantatrao indray le marina hafa. Allô? Miandry anareo zay Mandro soa fa tsy midy io Ay ve dokotera Nanahoana ianao izay ry mamany Saloy? Efa mba misalama dokotera. Ay. Fa ahoana moa nahafantaranao ny anaran'ny zanako kanefa toa tsy nilazan'izany taminao akory Fa tsy tadidinao ve zahay? Kanefa dia efa mifanerasera ela tokoa tsika teo aloha teo Zany ve? Ie. Tena tsy tsaroako dokotera. Marina fiza marina moa ianao? Rasoare. Ty, jere. Tsaronao ary ve ty sary ty aloha Asehoe tsara hoe ary to hianja sy toky. Toky ve ianao? To niova be sady lasa nahazo aina ny lava volombava. Tena itoko tokoa. Manino ianao mitomandray tsy tokony hoe hifaly aza ve? Azafady tsy tanako ny ranomasoko. Tsy nahitako anao indray akory nalatsaka ny ranomasoko fa ny fahitako ny sary ny anja. Maty tsy nialana nenina akory. Indray sy ry fitandratsika. Tsy efa be ve izay ranomaso latsaka izay ry Miranda? Aleo mba soloina antsika amin'izay sa ahoana ozy ianao? Na dia irina fatratra aza amin'ny fiainana fenontsika ry toky. To zary zioga lanjaiko mandrakariva ny nenina vokatry ny lasa. Saingy rary no ahy ihany raha asa fotifoty ny tadio mahery vaika satria na mafy rivotra teo amin'ny tany lonaka ny tsy fandiniana. Resy ary toky resy tanteraka. Tsy resy ianao fa fay fotsiny ka mifahatongava-tsainanao ny hanokatra fiainana vaovao anareo indray. Indro misy fakagana lehibe manina eo anao. Ao mitsangana aingana dia akopio maso aza hiratra mihitsy raha tsy miteny oka aloha. Irato amin'izay masonao ary. Rlatro Ianja Saloy manofy sa matoto matoto. Tsy manofy zany ianao malala izay mianaka vatana sy fanahy satria nahoana tsy azoko to tsy mino eny tsy alofinko nareo na sanatria tokoa aza mantsika hanofy zao dia ararotiko ihany ny asambarana mandalo mba hampitony ny ratrapoko ahay. Tsy manofy akory ianao ry Miranda fa mipetra aloha enofy fa ho azavaiko aminao mizava-nisy rehetra. Tao anatin'ireny olana nysedra ny tokantranontsika ireny dia tsy nitsahatra nitady vahaolana mba ilaminantsika. Mbola ho fantatrao amin'ny atsipiriany ny zavatra rehetra rehefa tonga ny antranontsika fa ho dinganiko avy hatrany ny tantara.
Rehefa tsy nahomby ny vahaolana rehetra mba hitanay dia efa saika ny raviravi-tanana izahay. Kinanjo nitrangy ny lozana fatesan'olona maro iny ka nararotinay amronana vahaolana farany isetrana fitiavanao izany, izay tsapa fa ohatra ny manjavozavo. Tsy maty araka ny fihevitry ny maro tao anatin'ilay trano tototry ny tany, ary lasa ny rano avy eo izay saloa fa tafatsoaka ihany. Nitsoaka tany amin'ny faritany mihitsy izay fa tsy nijanona teto Antananarivo saingy tsy nitsahatra mifandray tamin'ny toky, ary izy no napita taminay ny zava-nisy taty. Tena ampy nandiniana angamba izay 2 taona lasa izay ry Mirandaha. Okizay ry Anja, okizay. Efa olom-baovao azao. Efa nandinika ny lasa ary vonina hibanjina no avy miaraka aminareo. Efa toy ny volamena voasedra tamin'ny afo azao ka amiratra mandrakariva andravaka ny tokantrantsika vaovao. Marina fa nanao soro-bato n'ilay jamba ka efa vovao ny ilana. Kanefa teo amin'ny tokantranoko namaiza ny fiainana ihany no hiarenako ka hijoroako tsy ho lavintsony. Tsy ataoko verimaina ny hirifirina velan'ilay vahaolana farany raisinareo. Tsy rava ny fahafatesana araka ny everako azy mantsy ny tokantranontsika fa ainy io fotsiny ka niova ho tokantrano vaovao tsy manam-paharoa. Ny fahatongavan-tsainanao toy izany nefa nandrasako hatry ny ela. Afaka manantena tokantrano feno fitiavana sy asambarana izany. Za koa moa hiezaka hanatsara izay rehetra manandrify ahy atao amin'ny tokantranontsika. Fa aleo mitodika kely amin'ny tokotera tokontsika. Efa tonga tokotera mantsy izy ity. Misaotra lesy amin'ny zavatra rehetra. Misaotra toky. Tsy ho voavalinay vitan'la fa Andriamanitra ny hamaly azy. Fonina rary sy ny korotana ny tokantranonay dia tsapa fa mba narary koa elahy. Ary efa nanao ny anjara samy mpitsabo. Zany hoe nitsabo ny tokantranonay narary izany. Ka amin'izao masoandro vaovao miposaka izao dia inona fa hiara sambatra koa isika. Araka izany dia misy lanonana kely. Lanonana kely mba nasanay an'lahy ny tokantrano mba anomboantsika an'ilay fiainana vaovao. Tsy misy tokony hisorana re izany fa niteniko tamin'ny voalohany ihany ny averiko. Mifanohatohatry ho lavetry foana ho antsika satria efa mifampitondra tomporaitam-pongy e. Ny anteniko fotsiny dia hoe tsy lozan'olana ny fiainana ry izy mivady. Saingy ny olana goava toy izay lasa izay kosa angamba antenaina fa tsy isy tsony e. Vahaolana farany fa tsy asiana